Miarabantsika rehetra na tratran'ny taona vaovao. Miresadresaka kely tsika momba Madagasikara sy ny natiora. Ny natiora dia andro iankinan'ny toe-karena, andro iankinan'ny fahasalamana ihany koa. Raha maninona ny natiora dia maninona tsika. Indrisy anefa fa isika olombelona ny tena manimba ny natiora sy ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fanaovantsika maloto etsy sy eroa, fanarinan'ny plastika, loto avy amin'ny indostria, produit simika rehetrarehetra, setroka sy ny karazany any tena manimba ny tontolo iainana ankoatran'ny fanapahana ny hazo sy ny fandoroana tanety. Andraikitritsika ny miaro ny tontolo iainantsika. Andraikitritsika ny mametraka rafitra hamerenana amin'ny laoniny zavatra simba. Mba hiarovana ny tontolo iainana ary dia ndao tsika hifanentana kely, ndao tsika hamboly hazo. Miantso ireo sehatra tsy miankina, fikambanana, orinasa na koa olon-tsotra, ndao tsika mba handray andraikitra mba hamerenana ny Madagasikara ho nosy maitso indray. Anatevin-daharana ny hetsika fambolem-kazo amin'ity taon'ity misy an'izay dia arak'ilay niteneniko teo hoe mba ho nosy maitso indray Madagasikara, mba ho reharehan'ny malagasy sy ho lovain'ny taranaka. Reko manohana ny tontolo iainana, miaro ny tontolo iainana, ho an'ny tontolo iainana, ho an'ny Madagasikara, ho anareo koa.